n'Andriamanitra lehibe indray zany isika noho ny fahasoavany ka afaka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'izao andro Pentecoste izao. Manoloana izany indrindra dia miarabantsika rehetra fiangonana kristianina izay manaraka an'ity fotoam-pivavahana androany ity. Misaotra n'Andriamanitra isika satria tsara antsika izy ka dia arabaina avokoa tsika rehetra no ty andro Pentecoste ity. Omena ny Tompo ny dera sy ny atsa ary ny voninahitra. Melony anoisantsika ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fidiarana ary amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ambara dia amaky ny voasoratra ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 17 sy ny 18 isika. Toy izao ny voasoratra. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsako ny fanako amin'ny nofo rehetra ary ny zanakalahinareo sy zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lanjitrareo anofy ary ny mpanompoky nalana vavy dia andatsako ny fanako amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Amen. Ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra ray ny malala, ray ny masina, ray ny zay an-danitra, isaorana ny anaranao lehibe, lay anarana tsy miova masan'io ary mandrakizay. Isaorana ny fitiavanao zay efa nitiavanao anay, nomenao anay ny zanako ilay tokana Jesosy Kristy no anarana. Izy no ekenay ho tomponay ho mpamonjy anay. Nomenao anay ihany koa ny fanainao masina mba hoeo aminay, hiaraka aminay ary hitoetra ao anatinay. Matoky izahay Andriamanitra fa amin'ity fotoam-pivavahana androany ity dia andray fahasoavana ara-baky teny izay rehetra ary anisan'ireo olona tena andray ny fanahy masinao sy ho feno ny fanahy masinao satria tsy ataonay ho fety fahatserovana fotsiny ny androandroany fa tena fotoana andraisanay an'izany fanahy masina zany hoe ho amin'ny fiainanay. Omena ianao dera sy ny aja ary ny voninahitra. Ho tahinao manokana ty fotoana androany ity amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray malala. Amen. Dia ho toisantsika zany ny fanompoanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fidiarana ka irana koroa mifanesy avy hatrany no iarantsika manao tompoko. Miraso miraha fahasoavana ho antsika rehetra. Halleluja. Dia mbola manamafy ny fiarabana ho antsika rehetra tompoko, ianao zay mahita na mandre mivantana izao fampom-pivavahana izao, manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany aminao izahay. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy tokantrano mampandroso anareo dia tonony amin'ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra, dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao izahay. Amin'ny fifaliana androany no ampotsika an'Andriamanitra eto, amin'ny fifaliana androany no hiderantsika an'Andriamanitra eo, ny olana rehetra, ny aretinao rehetra androany ao anatin'izao fampom-pivavahana izao dia hikasika anao ny Andriamanitra ao atokantranao. Andao ary tsika tompoko hideran'ny tompo ao anatin'izay hira izay. Libera
sokatra anao ao a fa ao ny fanatrehan'Andriamanitra androany a andaontsika iantso ny fanamasina andaontsika hiteny amin'ny fanamasina hoe fanamasina o midina eto ianao a ikasika anay a anafaka anay ny asan'ny fanamasina dia mpanatanteraka anatanteraka trananao amin'ny fiainanao izy androany a anafaka ny olonao ny fanamasina androany a atsangano ny tananao dia tena mifatoy ianao Fani
soratsy an'Andriamanitra zay hira zay netsika nanome voninahitra azy teo zany. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa iroso andre ny tenin'Andriamanitra, koa dia mentsika toerana reto namany reto ataoko fa vonina tsara ianareo any atokantrano any amin'izao fotoana izao ny anogela tsofina ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho ambara sy ho resahana amintsika amin'ity andro Pentecoste ity. Araka nefa nambarako tery aloha dia manitsaka ny andro Pentecoste isika, dia lay andro natokan'ny kristianina rehetra maneran-tany ho fahatsiarovana ny nandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny, ny fanahiny masina tao amin'ireo apôstôly sy ireo olona zay nanompo an' Jesosy tamin'izany fotoana izany. Fahatsiarovana le izy, kanefa androany tsy raintsika ho andro fahatsiarovana fotsiny, fa raintsika ho andro natao andraisantsika ny fanahy masina ihany koa. Zay tsy mbola nandray ny fanahy masina androany dia aneo etaeta amin'Andriamanitra isika ny andray, ary tsy janona hoe andray fotsiny fa mba ho fenoana ny fanahy masina tahaka zay efa nataon'ny Tompo tamin'ireo olon'Andriamanitra voasoratra ato anaty ity Baiboly ity. Ny antony mantsy eno tsara, nanomboka tamin'ny fotoana nandrotsaha'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ireo olona zay efa tonga mpianatra Jesosy, dia tsy natsahatra Andriamanitra intsony ny fandrotsahany ny fanahy masina teto ambony tetany ity teo amin'ireo olona zay nanolo-tena ho an'Andriamanitra, nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy. No hamarin'Andriamanitra sy no tanteran'Andriamanitra tsy mijanona mihitsy le teny fikasany zay efa nampitondrainy any Joelam-paminany tamin'izany fotoana izany. Ahoana ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Joela any, amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatrahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Zany hoe amin'izao vaninandro misy antsika izao no anamarinan'Andriamanitra sy anatanterahany ny fandrotsahany ny fanahy masina araka ny teny zay efa nataony. Manamafy an'izany ihany koa ny teny nataon'i Petera tamin'ireo olona zay resy lahatra ny amin'i Jesosy ka nanapa-kevitra fa hanolo tena ho an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Eno tsara kely ny voasoratra ato amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 2 ka ny 7:30, zao ny teny nataon'i Petera: fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho azy rehetra lavitra na iza atsony Jehovah Andriamantsika anatona azy. Tsy natao ho ana ihany ny teny fikasana hoy Petera, fa natao ho anareo ihany koa, natao ho any zanakareo ihany koa, natao ho an'izay rehetra lavitra, olona nanolo-tena ho an'Andriamanitra ary na aiza no misy azy ka hoe olona efa natsony Jehova izy. Noho izany anazava aminareo aho mikasika any amin'ny fanahy masina mba ho fantatrareo, ho fantatsika rehetra ny tokony ataontsika amin'ity androandroany ity amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika, amin'ny maha kristianina antsika. Eno tsara ny voasoratra: ny fanahy masina ry havana malala dia tsy herin'Andriamanitra fotsiny fa Andriamanitra mihitsy. Persona iray mafeno ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra tokana ny fanahy masina. Ny Andriamanitra ivavahantsika matsy dia miseho amin'ny endrika telo, nefa tokana izy dia ny ray lay Andriamanitra tsy toy io, ny zanaka lay antsontsika hoe Jesosy Kristy io, ary ny fanahy masina zay resantsika amin'ity androandroany ity. Tsy feny mihitsy tompoko ny maha-Andriamanitra tokana an'Andriamanitra raha ohatra ka esorintsika na hoe amavaintsika ny ray amin'ireo, dia ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Dia hoy aho hoe satria efa noraisinao zao lay Andriamanitra ray,
lay andriamanitra tsy to satria efa noraisinao zao lay zanaka atao hoe jesosy kristy nazy toerana ao anatinao izy no zany raisy ihany koa ny fanay masina sy ny heriny am'ty androany ity na ty any atokantrano azy ianareo manaraka zao fotoam-pivavany izao dia afaka ny andray ny fanay masina satria andriamanitra tsy to efa vonina be mihitsy ny androtsoka ny fanay masina araka ny teny fikasany lay nambarako taminareo ao amin'ny joela teo zany amaky baiboly ange isika ato amin'ny asiny apôstôly toko fa 6 arao tsara asiny apôstôly toko fa 6 manompa amin'ny diny voalokatra amin'ny diny fahenina dia io voasoratra ambany io moa lay teny raha ohatra ka tsy nahomana baiboly ianao kanefa farany tokony ho izy any tokantranonareo tokony samy tana baiboly daholo sika rehetra satria anompo an'andriamanitra ke sika zay ny antony ity fotoam-pivavana ity vakiko lay teny ary raha mbola tany korinto apôlôsy dia nitetiny tany ambony paoly ka tonga tany efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanay masina fony voanino ianareo fa ireo nanao taminy hoe tsy rena iakory fa efa nomena ny fanay masina ary paoly ho amin'inonary no nanaovana batisa anareo dia hoy ireo ho amin'ny batisany jaona fa hoy paoly jaona nanao ny batisa fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia jesosy ary anare zany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i jesosy tompo andiny fahenina ary rehefa nametra amin'ny paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanay masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra raha zavany tsotsotra ny lay teny vakina teo zay narahanareo dia izao tonga tany efesosy paoly apôstôly dia tafaresaka tamina kristiana vitsivitsy voasoratra eo amin'ny andininy 7 fa tokony ho 12 lahy teo zany no isan'izy ireo satria mpino kristiana ireo dia zao ny fantaniana napetraky paoly apôstôly fantaniana tena mazava hoy paoly apôstôly efa noraisinareo ve ny fanay masina fony voanino ianareo efa noraisinareo ve ny fanay masina fony voanino ianareo dia raha vao nandreny zany reto mpianatry reto mpino reto kristiany reto ny anahana fa hoana ary zany dia mifampijery teo zareo fampitotia teo ry zareo efa noraisintsika ve hono ny fanay masina fony voanino isika ny anana ry zareo satria ny tao atsainy tao anatin'ny eritreriny dia hoe rehefa nino an'andriamanitra rehefa nino an jesosy rehefa nandray an jesosy dia mandeha ho azy namany efa nandray ny fanay masina zay mihitsy zany tao anatin'ny sainy sy ny eritreriny kanjo hafa mihitsy ny fantaniana napetraky paoly apôstôly dia tamin'ny farany aza dia tsy hitany zareo zay amalina amin'ny paoly apôstôly dia zao ny teniny tsy renay ozy izy na efa fantatray fa efa nomenanay ny fanay masina dia zao ny teniny paoly ho amin'inona ary no nanaovana batisanareo e dia ho amin'ny batisany jaona ay mazava amiko zany jaona nanao batisanareo tamin'ny fibebahana no zany zany ianareo dia tsy maintsy atao batisa dia ilay batisa kristianina dia ilay batisa asitrika ao anaty rano dia natao batisa ry zareo dia tahorinany zay dia hoy mivolasa baiboly hoe dia nametra amin'ny paoly apôstôly tanana ry zareo ka rehefa nametra amin'ny paoly apôstôly tanana reto mpianatra reto mpino kristianina tokony 12 lahy reto dia akory ny zavamagaga fa nilatsaka tamin'izy ireo ny fanay masina ary zay no atony natoka azy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady naminany vakiko andininy fahenina ary rehefa nametrahany paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanay masina ary teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy sady naminany nanomboka teo zany
dia anisandry olon'andriamanitra kristianina nandray fanay masina retondreto. Ry avanao, ry fiangonanao amin'ny maha-kristianina antsika dia mila mandray ny fanay masina isika, ary tsy hoe mandray fotsiny fa ilaina ho fianona ny fanay masina mihitsy, ho fianona ny fanay masina isan'andro. Eno tsara ke zao fanazavana ataoko aminareo zao hoe araky ny teny nataony Jesosy Kristy, lasa olona mahazo hery, lasa olona voatafihery ny olona zay nandrotsan'Andriamanitra fanay masina na ny olona zay efa nandray ny fanay masina, ary lasa kristianina vavolombelon'i Jesosy Kristy mandritra fahavelomany eto ambony ty tany ity ny olona zay efa nandrotsan'Andriamanitra fanay masina na ny olona zay efa nandray ny fanay masina. Ary ny programan'Andriamanitra dia zao, zay rehetra nino an'Andriamanitra raitsy to, nino a Jesosy Kristy, nandray a Jesosy Kristy, dia tian'Andriamanitra ho vavolombelona tokoa izy mandritra fahavelomany eto ambony ty tany ity, ho vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra, ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. No zany no antony natokan'Andriamanitra nandray fanapa-kevitra hoe amin'ny andro farany dia tsy maintsy andatsahako ny fanahiko ny oloko rehetra, ny olona zay nanapa-kevitra ho an'i Jesosy rehetra. Eno tsara ke ny voalazan'i Jesosy ato amin'ny Lioka 7:20 zao, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Lioka 7:20 dia vakina ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7. Ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelona zany, ary ino zao mampitondra ny tefikasany raiko anareo, fa mitoery eo tantanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Mitoery eto tanàna, aza miala eto Jerosalema aloha ianareo, fa ianareo dia ho tafina amin'ny hery avy any amin'ny avo. Zany hoe voalatsaka Andriamanitra fanay masina, dia rehefa milatsaka fanay masina dia zany no manafy hery azy ireo, mba hahatonga azy ireo ho lasa kristianina mahery, ho lasa kristianina voatafihery, ary indrindra lasa vavolombelon'i Jesosy Kristy. Dia ato amin'ny Asa Apôstôly 2 moa dia tena manamafy mihitsy Jesosy 5:9 zao voasoratra, fa azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanay masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany ianareo. Araka ny voalaza mpitsara ihany koa, lasa olona magaga ary tsy maintsy mivoaka ho mpandresy manoloana ny olana, manoloana ny ady, manoloana ny zavatra sarotra, ny olona zay nandrotsan'Andriamanitra ny fanay masina na ny olona zay nandray ny fanay masin'Andriamanitra. Averiko indray hoe lasa olona magaga ary lasa tsy maintsy mivoaka ho mpandresy izy manoloana ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra hatrehany rehefa androtsan'Andriamanitra ny fanay masina. Zay no antony mahatonga mampahirantsika rehetra hoe androany dia tsy raintsika ho andro fahatserovana fotsiny hoe latsan'ny fanay masina, fa androany mila mandray fanay masintsika ary mila feno ny fanay masina mihitsy. Andao vakitsika ny bokin'ny Mpitsara no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy toko 4:12 dia ny 5 sy 9. Ary tsara ny voasoratra dia nidy ny Samsona sy ny ray aman-dreniny nakany Timna, ary no tonga tao amin'ny tany mboaloboka tany Timna izy, indro nisy leona tanora nyherina taminy, ary nilatsaka tamin'ny Samsona fanahy Jehova, ary lay leona tanora dia no samatsamahany ohatra ny fanasamaka zanakosy, nefa tsy nisy na inona teny tanany. Tsy hitanao mazava be ve ny voasoratra ry havana malala? Ndre mandeha niala tany amin'ny tanàna nisy azy Samsona niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny, ireo ray aman-dreny moa lasa aloha Samsona tateo afara vao nandeha, dia namakivaky tany mboloboka izy, dia tao anatin'izany tampoka tsy nampoziny ny fanena tamin'ny liona tanora. No tsidren'ny Baiboly mihitsy hoe liona tanora, fa tsy hoe liona efa antitra banga tsy misy nify, fa liona tanora.
zany hoe liona mbola tena ao anatin'ny tanjaka sy ny herina. Dia raha vao nahitany Samsona le liona tanora dia normal avy hatrany dia andramatra ny Samsona, andeha amono afaty any Samsona. Dia ina hoe nanontraka avy any an-danitra Andriamanitra no nandrotsaka ny fanahiny teo amin'ny Samsona. Ka raha vao latsaka teo amin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra dia avy hatrany le liona tanora andeha andramatra azy iny no raisiny Samsona dia samatsamany ary matiny. Ry havano, tena mirakla ke zany. Aiza misy olombelona afaty liona izany? Aiza misy olombelona aresy sady afaty liona? Tsy misy azany tompoko. Fa tamin'ity ndray mandeha ity dia nitranga fagagana ary nanoloana ny adina atriany dia mivoaka mpandresy arabaka teny Samsona satria nahoana? Zay lay zavatra lehibe sy magaga ateraka ny fanan'Andriamanitra rehefa milatsaka amin'ny olon'Andriamanitra ny fanahiny. Iverentsika indray ny Asin'ny Apôstôly toko fa 9 andiny voalokatra amin'ny andiny fahenina lay novakitsika tamin'ny tery aloha. Asin'ny Apôstôly toko fa 9 andiny voalokatra amin'ny andiny fahenina. Ka eo amin'ilay andiny fahenina no tena tiako vakiana amintsika rehetra. Zao ny voasoratra. Ary rehefa nametra ny Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ny tiako ampitany amintsika indray amin'ny alalan'izay teny izay dia zao hoe tonga olona manana fahamezam-pahasoavana manokana, ny olona izay efa nandrotsan'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny olona izay efa nandray ny fanahy masina. Ary io fahamezam-pahasoavana io tompoko, tena ilaina io amin'izao vaninandro misy antsika izao. Fampianarana lava be moa ny amin'izany ka dia tsy ho resahana amintsika eto fa tsapo ny fotoana. Fa tena ilaintsika kristianina mihitsy hoe ny sambatan'ny olona amintsika dia samy manana fahamezam-pahasoavana. Ka ny olona nandrotsan'Andriamanitra fanahy masina sy ny olona nandray ny fanahy masina, zany no azo antoka fa ho tonga eo aminy ny fahamezam-pahasoavana. Fa ankoatran'izany rehetra zany, tsy mety intsony hoe olon'Andriamanitra ianao, olon'Andriamanitra isika, kanefa tsy mbola nandray ny fanahy masina. Tsy mety intsony. Asa taloha anga mety hoe nety ihany ny fiainanao. Fa amin'izao vaninandro diavintsika izao dia tsy mety intsony mihitsy hoe olon'Andriamanitra ianao, fiangonan'Andriamanitra ianao, kristianina ianao, kanefa tsy mbola nandray ny fanahy masina. Mila mandray fanahy masina zany ianao. Zay ny tiako ambara, zay ny tiako ampitana amintsika tsiraray avy isambatan'olona. Possible mora kivy, mora resy ny olona zay tsy mbola nandray ny fanahy masina raha ohatra ka tojo olana na tojo ady na tojo zavatra sarotra izy. Ekena fa efa nino an'Andriamanitra raitsy toy ianao, ekena fa efa nandray an' Jesosy ianao, fa zay raha tsy mbola nandrotsahan'Andriamanitra fanahy masina ianao na tsy mbola nandray ny fanahy masina ianao dia hitrango ny fiainanao zany. Kanefa amin'izao vaninandro iainantsika izao ankery havana ka amin'izao no nisian'ny olana ny ady ary ny zavatra sarotra amin'ny karazany satria efa manitsaka vaninandro farantsika. Dia izay mahatonga amin'ny teny hoe mora kivy, mora resy ny olona izay tsy mbola nandrotsan'Andriamanitra fanahy masina na ny olona tsy mbola nandray ny fanahy masina. Possible ihany koa kristianina tsy azo antoka haritra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana Jesosy na amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny kristianina tsy mbola nirotsan'ny fanahy masina na ny kristianina tsy mbola nandray ny fanahy masina. Tena possible mihitsy tsarotra tamin'ny farany izy. Mangetaheta an'Andriamanitra izy, tia hanompo an'Andriamanitra izy, fa dehibe mihitsy zavatra mety afaka ampihemotra azy, afaka ampiverin-dalana azy, ka tsy ho tonga hatramin'ny farany arak'ilay programan'Andriamanitra izy. Zany rehetrarehetra zany ry havana malala no antony natonga an'Andriamanitra nandray fanapa-kevitra hoe amin'ny andro farany no andatsako ny fanako amin'ny nofo rehetra. Ka ny olon'Andriamanitra rehetra na iza na isika malagasy nareo vahiny izay any am-petany ranomasina any dia nataon'Andriamanitra
androtsahana ny fanay masina daholo fa ampianarana lavabe mony am'izany a ka dia amin'ny andro manaraka no irasantsika an'izany no zany indrindra dia mitaonatsika rehetra amin'ity androandroany ity asa mionona fotsiny ianao hoe efa nino an'Andriamanitra efa nandray a Jesosy a efa manana ny tompo ato anatiko ao fa oka ianao ampiseho etaeta tena mirehitra ao anaty hoe andray ny fanay masina aho amin'ity androany ity angetaetany hoe hofeny ny fanay masina aho amin'ity androany ity ahoana no Jesosy mialoha tena amaranako ny afatra ato amin'ny boky Jaona toko 9 toko 7 ato andoko jerentsika voasoratra Jaona toko 7 dia andininy 7:30 ary tamin'ny andro farany zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantsona anao hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatonaka isotro zay mino aho dia isy ony rano veliboboka avy ao akibony araka voalaza soratra masina 10:30 ary ny fanahy zay efa ho raisy mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomeny satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny mazava mila mangetaeta ianao mila ao anatinao ny etaeta ny andray ny fanay masina amin'ity androandroany ity ary nitorevitra farangamba nomeko atsika dia zao akoatra ny androandroany zay natokanao mba anomponao an'Andriamanitra miaraka aminay amin'ny alalan'ny fanarahanao an'izao fotoam-pivavahana amin'ny televizion na Facebook na YouTube izao dia manokana fotoana mihitsy anao mandoalika miankokona atrean'Andriamanitra resao amin'Andriamanitra ny etaetanao hoe mila mandray ny fanay masina anao androany fa raha mangetaeta ianao dia ho Jesosy manao hoe isy ony rano vely boboka ao anatinao ao isy hery fanay masina isy asa fanay masina iboboka avao ao anatinao ao ary dia ho fenona ny fanay masina tokoa ianao ny tompany amindra fo amintsika rehetra andao hivavaka isotra an'Andriamanitra isika ary ao anaty ity vavaka ity dia afaka mandray sahady ny fanay masina ianao afaka ny ho tanteraka izany vavakantsika raha eo misaotra ny amin'ny fotoana na fampanomponao tondra ny teninao tamin'ity androandroany ity omenanao ny tera sy ny ady ary ny voninahitra no ny famindraponao lehibe dia misy matoky ao fa dia ataonao mandray ny fanay masina tafianao ny hery fanay masina tsiraray avy dia reo izay tena mangetaeta ny amin'izany fahasoavana izany omenanao Andriamanitra tsy to ny tera ny ady ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay misaotra raiky malala misaotra tompo ho anareo izay marary apetra ho fatra misy marary ny tanana fa hivavaka anareo ao raha io toizako ny vavaka raha misy am'ireo namanay manaraka ty fotoam-pivavahana ity ka marary amindra fosamiela ny eloka vitany ianao ka ndrany Jesosy Kristy no entinao mamela ny eloka vitany sy manadio azy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahotana ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny aretina rehetra eo amin'ny tenan'ny olonao sitrana ny marary esorina amin'ny tenan'ny olona ny heri ny aretina ary na dia ilay aretina Covid-19 zay mampahory olona sy mamono olona be dia be azy raha sendran'izany ireo olona manaraka nyity fotoam-pivavahana ity sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy esorina aminy ny heri ny aretina rehetra ary ny fanay mahafarofy fotry ny aretina zao dia zao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo omena voninahitra ny ianao afafako amin'ireo olona izay nanaraka fotoam-pivavahana ny rany Jesosy Kristy misaotra tompo amen ny tompany amindra fo amintsika rehetra dia melony tena hoe anozantsika fotoana sy ny amarana anazy a dia andoantsika iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra avy hatrany rehetra mpitarika fidiarana androso hidiran'ny tompo hitondra ny fanatitra isika dia nirakitra fanaontsika isika mamonjy fotoam-pivavahana dia takizany ihany koa hitondra ny ampahafolo-karena isika dia ny ampafolony zay fantahin'Andriamanitra anao teniko tamin'ny hery moa dia hoe
raha vao mandray vola zao ianao dia araky ny eritreritra ao isany tokony omenao ny apahan'ny volanao voalohany indrindra izy dia raha nytorevitra omenanao omeo aloha zay an'Andriamanitra fa izany no hitahirin'Andriamanitra ny ara-bolatsika sy ny fivelomantsika iterany tompo ary isika dia karakaraonareo any atokantrano ny fanaovana fanatitra sy ny fanaterana ny ampahafolokarena dia afaka makaty ampiangonana ianareo rehefa misokatra na ny latsinainy na ny talata na ny larobia na lakamisy na ny zoma satria zay ny fotoana ahafahana voaka kely ny tranonao dia tongava mitondra izany aty amin'ny tranon'Andriamanitra fa asoa sy atsarantsika izany dera ny tompo arysika tompoko. Halleluja. Mino fanandrainao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay andaontsika androany hisaotra sahady fa Andriamanitra ilay nanala ny aretinao rehetra na nasitrana anao rehetra hitanao androany Andriamanitra andaontsika hiderany tompotompoko. Say
mahafinaritra moa ho an'Andriamanitra iriry any zany ny amin'izay fanatitra izay fanataonareo tany amin'ny tokantrano misy anareo any tompony hoe hita ianareo ara-baky teny anokatra ny varavaran'ny lanitra ho anareo tokoa izy efa madiva maraparana ny fotoam-pivavahana isika dia zao zany ny teniko ataoko aminareo na dia tsy mbola nisokatra ary ny fiangonana dia ataovy zava-dehibe ny mamonjy fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fandarana tahaka zao ataontsika izao raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny ray amin'ny ora tahaka zao dia mitohy ny fanompo-pivavahana zay tantiarahan'ny fiangonana rehefi androdrakely torehetra manaraka ihany koa any amin'ny tokantrano misy anareo any manokahana fotoana ianareo manao fotoam-pivavahana ianareo mianakavy manokahana fotoana ianareo miaraka mandoalika mivavaka manamafy ny falorantena ho an'Andriamanitra fa tena ilaina izany amin'izao vaninandro misy antsika izao mba tokatsika tena afaka ijoro tsara ho an'Andriamanitra mandritry ny androm-piainantsika eto ambony ty tany ety hivavaka atsika amin'izao fotoana izao amarana ny fotoam-pivavahana ka dia andao anao hira anankiray aloha sika vitanira dia ho farantsika ny fotoana tompoko andaontsika mbola hiaraka angataka ny fanahy masina ihany amin'izao ora sy fotoana izao andaontsika mbola hiteny fa maniry mafy anao ny nofinay fanahy masina andao hiara hiteran'ny tompontsika tompoko akipimo masosika rehetra ho anatin'izany hira izany misaotra tompo mame voninahitra anao zahay fa tsara anao ry Andriamanitra rany malala o ny amin'ny fahasoavanao lehibe ka afaka nanatanteraka an'izao fotoam-pivavahana izao zahay omena idera sy aja ary voninahitra anao ny amin'izany fahasoavana lehibe zany ko amin'izao famaranana izao dia mitsodranao rehetra Jesosy
jesosy ho amin'ny tsiraray avy ane ny tananao mahery sy ny hery ny fanenao masina ary zany no hitarika an'izao fiangonana izao amin'izay sitraponao sy izay kasitranao ka dia na dia ao anatin'ny ady sy ny olana ary ny zavatra sarotra izay dia ho asenao miariary fa ianao no Andriamanitra mitantana anay mandrakariva ary mihevitra ny fiainanay ankehitriny sy ny avy rehetra amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy amen dia samy ho tain'Andriamanitra avokoa isika rehetra tompoko